misy anao manakina io manakina dia nanao Facebook miresaka hoe raha da manakina dia mbola filoko ny andro azoelona hiary zay mahatonga anakay miteny foana hoe tokony rehefa malakilaky ny fanamboarana ny andro azoelona io taty aby ny manao rehetrarehetra satria mbola andro azoelona foana ny manao koa dia Madagasikara zao. Satria mbola misy ny ireo namana zay tsy maty fanavakivo zay tarenina le andro azoely mbola mivoy foana zany any ivelany fe misy coup d'état teto Madagasikara. Ka zany aloha zavatra matokony soesana tsony zany satria témoin clair daholo zany ireo mpamasiky eto Madagasikara ka moa tsy miaraka eto Madagasikara dia resy lanitra fa hoe sisy coup d'état tokoa teto zany satria asika dia nagnaraka ny resaka constitution zany mipetrahana légitime rareo fa ireo olona reo zany azonao izy azakonao taovonao teo zay tokony haiko zareo fa tsy resaka coup d'état natananazy teo fa tenin'Andriamanitra natanana zareo teny satria am'izay herin'ny andro azoelona zay zany nanana miaramila nanana vola ny halatra nanana député nanana bentanàna manerana Madagasikara dia teny ray fotsiny ataon'ny polémique tany amin'ny kapisaty dia izy namoretina nandehandeha fa teny Madagasikara ka zay raha zay zany tokony fantatry ny manerana ny nosy na io cardinal catholique atao pelaka am'le place dia mbola maro ny fanankanany malagasy terenao zany nefa lehibe na katolika zany atao hoe mofaratapina na eo rekeberekefokaimo ataonao dia mbola misy fanankanana leo ka ampodiny tena am'izay zany zao raha ohatra ka nipetraka sy ny polémique sy ny équipe sy ny gouvernemanta dia mety maro na nytenin'olo manakina misy anao manakina io manakina dia nanao Facebook miresaka hoe raha da manakina dia mbola filoko ny andro azoelona hiary zay mahatonga anakay miteny foana hoe tokony rehefa malakilaky ny fanamboarana ny andro azoelona io taty aby ny manao rehetrarehetra reo satria mbola andro azoelona foana ny manao koa dia Madagasikara zao ka imahatonga ny vo samisamity aby io dia mbo aby ny andro azoelona daholo ka magnino zany andro azoelona fisamborona anaovana malakilaky ny rahabetrehitra fa sy hoe madinidinireto nataosika ohatranyity zay anakay afapasoavy iny fa tokony atao malakilaky ny procédure mikasika ny andro azoelona satria farana zan'io azoelona vola misy zany sika communication atanany vola fa farany olo matitra azoelona zany farany sika communication dia azoelona mafily vola posy anarantsasy olo apadipiady olo farany hainandro azoelona tokoa resaka hoe mampiady olo na olo anatin'ny tao fitonatao za mbola kodireo hay mampady an'olona reo lalàna moa zany ohatran'ny nitondra zavana satria vita le fifidianana dia efa hoe reto anankiroa reto zany zay samby tsara avokoa ndray solombavam-bahoaka perinasa ndray filohan'ny fitsarana ambony tao a fianaratsoa dia vita zany ny fitsarana dia nisy pahilalàna moa vita ny fifidianana dia nisy pahilalàna moa zany zay filohan'ny nisy andikana mpitsara teo aloha nanao fanamariniana ihany ny hoe maharadalàna sy ny tsy maharadalàna an'ilay fifidianana atao omaly amin'ny ankapobeny zany zay aloha raha ohatra ka hoe atao fintina Andriamato Constant Raverson raha ny teo amin'ny fifandraisany reto androm-panjakana anankiroa ireto dia samy manana ny ataontsika hoe mety fanazavana sy ny hevitry moa ny olona manoloana an'ilay zavatra misy ny feo isan-karazany alohange be de be hatramin'le hoe mbola tsy nisy décret laza mazava hoe defa banga ty toeranyity ny anankiray za zao vao imarain'io adraidraidraidray vava zany mombany hoe fafiry marina ny olona ny fidy fafiry marina ny vato azo ny rano de le tononkira mahazatra atsika ihany tononkira mahazatra atsika ihany ka ny tsika zany am'izao misy atsika zao tena tokony ezakazahana mihitsy le toetsaina ankaray aloha le ACC ange nahoana aloha efa mahabe resaka foana fa taona maro zao zay le hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana akory atao fa tsy ampikahatra atsika kosa ngamba ny miteny hoe de vitsina ihany ny tena maneho fitokisana an'izany
ny etsekilany moa ny député de efa paipaika foana tato hatramin'izay fanavoazan'izay de paipaika sy fifamelezako mandrak'izao raha mbola tsy mazava foana ny ao amin'ny député hoe ny ao aminareo ao ange ka misy ny tokony ho voahentsika takana voahentsika ny hafa ihany koa nefa ny to ohatra ny mialokaloka soamatsara ao sy ny sisa ka tsy misy hoe mazava tena amin'ny hoentina makaiza fa ny tsy haiko ny amiko misy namana iny moa eto mpampiseho fahaizana foana ny hoe ny zao tsy mitovy ny institution tokony tazomina tokony horavana tokony tovy tatana ina moa filazany azy tsy hoe mitovy tatana tokony mitovy firehana ny hatrany ambonika hatrany am-potony fa ny atsika aloha zao ny amin'ny fahitako azy zay ampizotra n'le fanovana eto amin'ny firenena no zava-dehibe tena itoeran'ny aintsika satria raha mipilisatra am'izao tsika sanatry asa mandaray na mandaroa ndray de sakoroka ndray eto Madagasikara zay ny tsara hoity zay ka zay ny mahatonga amanao hoe tokony ho jerena sy haitsika manavaka hoe reto ady paipaika kaparanjony tazotseza ny azo ny tazotseza de fa akory ataotsika fa de ny fanovana tsy ahatonga an'izany ho fiainam-pirenena hoe ho tahaka izany foana ny fiainam-pirenena no jerena raha noentina miteny tsotra zao de hoe ity resaka HCCT ity resaka antenimera ty ny resaka CENI ny resaka CCCNI indrindra de tena betsaka ny mampitovy ny olana mipetraka amin'ireo de ny hoe ahoana tsara aloha hoe iza tsara ny fahefana manendry manolotra de ahoana tsara ny tena miantoka tena misy antoka mazava tsara mihitsy ny hoe ny fahaleovatenany averiko ny HCC sy ny CENI tena ady hevitra lehibe tokony ho vita mazava tsara ndray mandeha io fa raha ireo no tsy ampy fitokisana an'ireo ny vahoaka de tsisy raha vanina eto tsisy fanovana vanina eto mbola mety fanontaniana mipetraka ihany koa ny amin'ny hoavin'ireny hoe HCDED hoe ahoany reny satria ao anatin'ireny ady hevitra amin'ny resaka demokrasia satria tena mifahanginana mahagaga izy zao le fahanginany mahakasika andreo zavatra anaovan'olona fanamariny amin'ny hoe demokrasia eto Madagasikara ny fanjakana tandalana sy ny fa raha ny ohatra n'le ataontsika hoe ny tao ampiasan'ny teo aloha de somary fahanginana kely zany aloha ny hita sy tsikaritra ho an'ny firafitry ny HCDED amin'izao fotoana zao de hitao hoe mivoatazony reny sa manahoana ao anatin'izay lalam-panorenana vaovao reny ie aloha de efa karazany fiekena mihitsy hoe le natonga azy natao nanjavina de very anjaviny fotsiny zany karazany efa fiekena mihitsy hoe tsy nety tamin'le fitondrana teo le misy an'le HCDED za tsy milaza hoe tsy maintsy ilaina ary tsy maintsy misy ny HCDED fa efa nisy izy loha de nefany satria tam'le farany teo de lasa ny afara tamin'ny romoromo mihitsy ny le fitantanana teo aloha zay ia Pierre Lenoble moa mialatriny fa izy moa nopizofilo tao zany de lasa hoe ny faranana alohan'ny fotoana ny tao-piasanan'izy ireo noho zay le ataontsika hoe fanoritana teo amin'ny goma be gomendra la fotsiny iny defa anytrano defa tsisy de manelingely reny nge efa marika nahitantsika hoe tsy republika tsony teto tam'izany mbola mety hiverenantsika zay rehefa aveo fa ny fotoana moa mandeha fa ho zaraina ihany koa amin'ny lafan'ny faharony amin'ny hoe mandeha ny fotoana rehefa mandeha ny fotoana de samy ampianasana moa zany no afaka ty fetim-pirenena fanontaniana mipetraka zany de ny hoe ny am'izay hoe fikaonantom-pirenena sy ny 4 jona io mihitsy zany tsika io zany zao ny vaovao farany aloha zany raha manodidina n'le fikaonantom-pirenena de le ny lany zany zao ny rijateny amin'ny andrafetana sy amaritana ny hiraka zay ho ataon'le copil ny CNR na ny hoe comité de pilotage ny conférence nationale pour la refondation raha ohatra ka
alavaina zany somary teny vazaha moa zany nanoratana an'izy nasiny teny gasy any teo am'le arina nasiny teny gasy any teo am'le hoe fanoloran'ny prime ministre teo anatrehan'ny filakevitra ministra de fomba lazany azy tamin'ny teny gasy de komity mitarika iny zany de miandro fanazavana bebe koa tsika fa mpitarika andray io zany zao aloha tsy teny betsaka momba an'iny fa ny zava-dehibe tena zava-dehibe inge de ny eo le hoe fitariana fa eo indrindrindrindra mihitsy a ile votoatan-javatra tsika manko efa ndresaka ihany momban'ny hoe ny fandaminana azy ny mety ho fizotran'ny ohatra hoe ny chronogramme asa raha mbola voatazona na isy fioany somary misy fahendrena ihany satria fotoana manahirana ny vahoaka eraky ny nosy amin'ny lafin-javatra maro isan-karazany zao volana juin sy juillet zao de tereny tsy maintsy tereny zava-misy eo ihany fa eo ampiandrasana an'izay so de efa tokony fantoka amin'izay amin'le tena zavatra ikonan-doha tokony misy mampifantoka atsika amin'izay ny avy any amin'ny fitondrana na avy any amin'ny komity mpitarika iny moa tena mbola ilaina mazava tsara hoe ahoana tsara inona tsara ny asa sendraikitry le hoe komity mpitarika fa ny verimberenako eto de ny hoe tena samy mitodika sy nanomatsaina ho any amin'le hoe fanavozana ny repoblika amin'izay ve tsika rehetra zay manakolazaina amin'ity fikaonan-doam-pireneny ity efa tena mitodika an'le repoblika ve za somary lavalava kely fa ny tanora zao no mihetsiketsika mihetsiketsika ary nasandratsandratra mihitsy hoe ny tanora ary samy jeune je t'aime daholo manao jeunisme daholo zao zay miseho miteny rehetra sy ny any amin'ny fitondrana sy ny any am-panao politika isan-karazany de ny tanora zao ny zavatra niseho ity zany a misy elanelana tena tsy maintsy ataotsika zay ampiady tsara ny tadin-dokanka ny tanora tokoa efa antaonany maro no nihetsiketsika sy nandoro-pone na momba ny mahazo azy eny amin'ny université zany a ny borsa ny trano fonenana ny rano ny jiro sy ny sisa na miaraka amin'ny vahoaka amin'ny jiro sy rano teny amin'ny arabe isaky ny ariva tsy maintsy heninao ny atsy ny aroa ny ary eraky ny Madagasikara nihetsika tokoa le tanora ary de ohatra niakatra ny maripana tamin'iny tamin'ny volana septambra fa eo indrindra no niditra le kolonely zay lasa PRRM makehitriny raha lainarina Mikael de nisy hevitra navoakany hoe refondation ny resaka fanavozana ny repoblika nisy akehitriny manao hoe tsy nisy nitaky anjany ange tany amin'ny arabe de ny tompoko fa ny mpitarika de mametraka eo amin'ny aloha foana zay tokony ho takarina ambonimboniky koa hatrany hamahana n'le fanarenana ny firenena efa hita fa tsy na 10 taona eny amin'ny arabe ary tsika de firenena potika no vokatr'izay fa tsy maintsy misy ny lalana everina hitondrana an'izy lavalava ity kanefa ny tiako apetraka eto de zao ny lalana naroso sy natolotry ny PRRM zany de hoe fanavozana ny repoblika mandalo amina fikaonan-doha pirenena eo amanko ka itsika rehetra ve zany efa nanomatsaina hoe anao fikaonan-doha pirenena mitodika amin'izany hoe fanavozana ny repoblika zany hitodika mandeha maka amin'izany hoe fanavozana ny repoblika zany farafaratsyntsika menakavy de mahita hoe inona ny zavatra namotika ny repoblika zany hoe inona aby ny namotika an'izany hoe teneranam-bahoaka sy safidim-bahoaka sy fanajana lalàna teto Madagasikara inona ny tena namotika an'izany teto inona ny natonga antsika vahoaka lasa rehefa tsy repoblika manko de fanompona razan'olona ka inona ny natonga antsika lasa nanompo olona nanompo mpanjaka kely hatrany amin'ny taponika hatrany amin'ny fokotany